Gasy tomboky vavy ty mbola faly marabana indray zay tonga soa eto amin'ny chaîne Nouveaute Gasy amin'izao fotoana izao. Androany isika tena famtinam-baovao maromaro vitsivitsy mikasika an'ireo zava-mandalo malaza izay miteraka resabe eto amintsika amin'izao. Anomboantsika azy amin'izany moa miresaka ny tsy fandriam-pahalemana tratekin'ny polisy ao amin'ny CSP 4 isotry ilay tovolanan'olona ankizivavy vao 10 taona monja ny talata fa 7 janoary. Ao Port Berger kosa mitaraina ireo vahoaka milaza fa nosimbain'ny député ny lalan'izy ireo. Ihany koa moa ny fanambarana fa tsy mifidy saranga na tavan'olona velively ny fonja manoloana ny mpanao ratsy izay mila fanagadrana amin'izao fotoana izao. Nandray lehiben'ny komisaria vaovao kosa ny maro antsehatra ary anisan'ny vaovao tena nanaitra ny maro satria dia tovolahy manana ny maha-izy azy tokoa i Sarsaina Nelson. Eo amin'ny sehatra ny ara-panatanjahantena kosa no antsika mamarana azy. Famelohan'izany rehetrarehetra izany tokolasy tomboky vavy ty mbola manasa anareo hatrany izahay mba nisy commentaire ao ambany ty vidéo antsika ity afana mandrafina ny hevitra ireo rehetra ireny afatsika manao vidéo manaraka eo indray. Mbola manasa anareo ihany koa izahay mba ilaiky an'ity vidéo ity ary indrindra i-abonneo amin'ny chaîne afanareo manaraka tsy tapaka ireo vaovao misesisy ilevina eto amin'ny chaîne Nouveaute Gasy tsy ampiandrelanareo ary izahay fa vetrany dia vavany. Tratekin'ny polisy ao amin'ny CSP 4 isotry ilay tovolanan'olona ankizivavy vao 10 taona ny talata fa 7 janoary. Olona tsara sitrapo no nampandren'ny polisy fa misy tranga fanolanana zaza tsy ampy taona eny amin'ny manodidina ny fokotany lalamby. Tsy niandry ela avy hatrany moa dia nidina teny an-toerana ny polisy ary nisambotra ilay tovolahy vao 14 taona monja. Efa nahazo fitsaboana ilay zazavavy ary efa natolotra ny sampandrara miaro ny zaza sy ny olona marefo ary miady amin'ny heloka mamoa fady TSARA lana ny raharaha. Mbola eo amin'izay sehatra ny tsy fandriam-pahalemana izay kosa tany mampikony maty novonoa ny fokon'olona ilay tovolahy nanolana zazavavy 7 taona. Tovolahy 20 taona vao nivoaka tsela avy namita sazy ny tany amponja no tsy nahazaka nahita zazavavy 7 taona avy nandro ny fanena taminy mikadena nampatra ny filan-dratsiny na olany tokoa ho tamin'ny 9:00 ny sabotsy 9 janoary 2024 tao Ambalamahogo Andrahijoro commune Bekoratsaka district ny Mampikony. Nikikika ny antsy ilay zazavavy vory ny fokon'olona nandray izany niaraka tamin'ny piray nanapatra ny antezerany ka vata mangatsiaka ny tovolahy efa tsy nisy ana intsony no novatany ireo mpitandro filaminana sy ny dokotera ny alahady fa 9 janoary 2024 lasa teo. Efa nahazo fitsaboana kosa ilay zazavavy kely voaolana. Any Port Berger kosa de vakitaraina ireo vahoaka toerana milaza fa nosimbain'ny député ny lalan'izy ireo. Ampangany ireo mpampiasa lalana eo amin'ny croisement makany Tsingingia onanimba ny lalana ivelomany ny solombavambahoaka velony tsara Paul Berge voafita amin'ny distrikany Port Berger. Lalana mpijaly azy ireo ity lalana ity ary tsy vitsy ireo nangataka ny tokony anamboarana azy toy ny tamin'ny gouvernoura tamin'ny fandalovany tao an-toerana. Efa taty amin'ny fotoam-pahavaratra dia ny 13 desambra 2024 teo no nilaza anatsara azy Paul Berge député no taterany fotaka amambato moa ity lalana ity tamin'izany. Nokian'ny ireo mpampiasa ny lalana ity olom-boafidy ity tamin'ny fotoana io satria to animba azy ireo ny zavatra nataony sy ny ekipany. Tapabolana teoriana tsy afaka tokoa io lalana io lasany amafy noho ny teo aloha ny fahasahiranan'ireo mpampiasa azy ankehitriny. Tezitra amin'ny solombavambahoaka raha teo ireo olona sendra nidina tany an-toerana. Entitra ny fitsarana milaza fa tsy mifidy saranga na tavan'olona velively ny fonja vehivavy manana ny maha-izy azy eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena malagasy ity tale eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany ity. Misy hoanina koa raha ny amanjany ho ihany ny tanora kanefa any amponja izy ankehitriny voasaringotra amin'ny iray afera alatra tany tao isahafa. Tsy mifidy saranga na tavan'olona ny fonja raha manam-pahefana sy amanjana na izay tsara tare rehetra de hoento anaovana zavatra tsara mba tsy hanimba ilay tsara efa eny aminao. Fa anisany vaovao nanaitra ny be sy ny maro tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ihany koa moa ny antsara tare amambika n'ilay ofisier vaovao izay noraisina tany maro antsehatra tsy iza moa izany fa i Sarsaina Nelson izay nanaitra tokoa indrindrandrindra fa ireo tanora vehivavy malagasy. Izy moa dia officier de police niraisina ny fa 7 janoary 2024 teo andray ny asany amin'ireo adidina kin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka aminy. Manantena vokatra tsara noho izany ny vahoaka ny maro antsehatra sy ny vahoaka ny Madagasikara ray manontolo satria raha ny endrika amabikany fotsiny no zahana dia tovolahy manana ny maha-izy azy tokoa ity officier vaovao any maro antsehatra ity na i Nelson. Izay eto amin'ny chaîne Nouveaute Gasy moa dia ahafahany miarahaba ny vahoaka ny maro antsehatra na azo officier vaovao manana ny maha-izy azy toa ny Sarsaina
Nelson ary indrindra miarahaba azy sy mirarisoa amita tsara ny adidy sy ny andraikitra izay ankinina aminy amin'izao fotoana izao. Amarana antsika azy kosa eo amin'ny sehatry ny ara-panatanjahantena dia faly miarahaba ny Arsoa Ajanindrina Muriel, kapiteny Ankoay, navita ny mémoire master professionnel en enseignement, apprentissage et didactique des activités physiques sportives et artistiques IDAPSA, mention voalohany ao amin'ny ENS Ampeflo. Taona navokatra ho an'ny Muriel iny taona lasa iny ary mbola miatomboka tsara koa ny 424 namiratra ny Ankoay nandritra ny lalao amin'ny nosy sy tamin'ny lalao baskety tany ivelany. Coach sportive moa izy ary modèle photo sy mpanendrana ihany koa. Izay eto amin'ny chaîne Nouveaute gasy moa tsy mitsahatra ny mirarisoa azy hatrany amin'izay rehetra sy dingana ataony manaraka eo. Zay toko lasy toko vavy ny vaovao sy ny masaka azo narosoanareo tamin'ireny fampitina-baovao maromaro vitsivitsy ireny fa mbola manentana nareo hatrany izahay mba nisy commentaire ambany ty vidéo tsika ity ahafahantsika mandravina ireny hevitra rehetra ireny anaovantsika vidéo manaraka eo indray. Mbola manasanao ihany koa izay mba ilaiky an'ity vidéo ity ary indrindra isabone amin'ny chaîne ahafahanareo manaraka sy sapaka ny vidéo misesisesy rehefa ny ato amin'ny chaîne Nouveaute gasy. Izay no lava toko lasy toko vavy fa mangasitraka dia mirarisoa. Simio, o meka me mito, sasa miano tin, falove no zautia, for my head if it avana, atulu chono, tani gesa, atulu chono, tifo umbaleva, atulu chono.
Samia